Ny 13 Jiona 2024 no natolotra teo anivon'ireo mpiara-miombonantoka sy mpanohana ara-bola ny drafitr'asa izay novolavolan'ny komity nasionaly Famokarana Tantanam-Pianakaviana. Komity iray izay eo ambany fiahian'ny ministeran'ny fambolena sy fiompiana amin'ny alalan'ny FAO. Fanoitra lehibe ho an'ny Toe-Karena eto Madagasikara ny Famokarana Tantanam-Pianakaviana satria miantoka ny 720 isanjato ny sakafon'ny Malagasy, 770 isanjato ny voly fanondrana any ivelany ary 570 isanjato famoronana asa any amin'ny tontolo ambanivohitra. Ataontsika hoe manomboka ny fotony avy any amin'ny faritra mivondrona eto daholo miaraka amin'ireo mpiara-miombonantoka solitena ny ireo ataontsika hoe partenaire technique et financier ihany koa satria dia atolotra eto ny plan d'action ny fampiroboroboana ny fitantanana famokarana tantanam-pianakaviana na ilay atao hoe agriculture familiale izay tsara ihany manoritra sy mamerina fa anisan'ny toana ministeran'ny fambolena sy fiompiana ny asa sy ny ezaka izay atao anoanana andreo famokarana tantanam-pianakaviana izay maro anisa eto Madagasikara. Izany dia ao anatin'ny ezaka fampiroboroboana ny fambolena sy ny fiompiana ka anatsaratsika ny tanjona dia fahavitantena ara-tsakafo izay velorano fahasivy naperiky ny filoham-pirenena Andry ary ezahantsika rehetra mba anatsarana an'izany hoe Madagasikara iverina ho sopitra ny ranomasimbe indiana ary iverina ho mpanondrana vokatra toy ny vary sy ny vokatra hafa any ivelany izay nampalaza antifirenedina mamitsika ity. Ny ministeran'ny fambolena sy ny fiompiana izay mijery hatrany ny zoma olona dia manohana tsy tapaka ireo tatsapa-mokatra mba hampiroboroboana ny famokarana tantanam-pianakaviana, anatrarana ny fampandrosoana lovain-jafy ary ny mba isian'ny famokarana mendrika eto Madagasikara izay mifandray hatrany amin'ny velorano fahasivy n'Andriamatoa filoham-pirenena Andry dia ny fahavitantena ara-tsakafo izany. Izahay ao anatin'ny komity mampiroborobo ny famokarana tantanam-pianakaviana zany dia miezaka ary miady mba tena hatao lahara-pahamehana zany mpamokatra tantanam-pianakaviana zany. Raha mahita zao ny fiovaovan'ny toetrandro izay atao tena loza mihantra amin'ny famokarana tantanam-pianakaviana io dia manentana ny rehetra zany mba hiara hijery hanatsara n'izay famokarana izay indrindrandrindra fa hanao n'ilay famokarana ahafahana miatrika an'izany fiovaovan'ny toetrandro zany.